Rehefa voaloha zany a mahakasika ny olom-pireneny, mahakasika ny fiainan'ny olom-pirenena zany fandraisana tsara eo amin'ny raharam-pirenena amin'ny fiarahamonim-pirenena azy. Izay no andraikin'izany. Ohatra hoe misy olana aty aminay amin'ny resaka rano na resaka valala, ahoana ny mahafanampiany fanjakana. Ohatra hoe tsy manaiky misy hevitra mivoaka ohatran'izao a, inona mba hevitra société civile any amin'ny faritany a, dia indrindra ny eto amin'ny niveau national ohatra hoe momba ny tsy haiko hoe momba ny fiakaran'ny vidina sakafo na zay mahakasika ny fiainan'ny fiarahamonim-pirenena sy mahakasika ny fiainan'ny fiarahamonim-pirenena miaraka amin'ny fanjakana. Fanampiny kely hoe le firaisamonim-pirenena maharaikitra manelaelana any mpitondra fanjakana sy ny olom-pirenena azy zany dia mila miara-miasa mazava ho azy mitsika mpikirakira ny tota-baovao sy tsika manam-poezina amin'izay mba ahafana hoe inona ny zavatra miseho eny fotony ka tokony ho ampitaina amin'ireo tokony andraikitra isan-karazany isan-tsokaziny amin'ilay fiainan'ny olona eny fotony dia mandraikitra amin'izay ny firaisamonim-pirenena ary tokony andamina n'izay fomba fiseraserana izay fa ny mifanohitra amin'izay koa mitombina ihany koa hoe inona amin'ny zavatra miseho sy tapahana fanapa-kevitra mety misy akony any amin'ilay fiainan'ny pirenena eny fotony ka tokony ho fantatry ny pirenena eny fotony dia manana andraikitra amin'izay koa zany firaisamonim-pirenena hoe ahoana ny atongavany fanapa-kevitra ireny izay ataoko hoe mahatonga misy akony any amin'ny fiainan'ny olona mba fantatry ny olona. Mba tsy teny fotsiny tsika ohatra ny namanety akaiko président ao anatin'ny sehatry ny fananatany dia rehefa misy fanapa-kevitra ngeda be ara-politika momba ny fomba fitatahana ny tany aty amin'ny ataontsika aty amin'ny fibe dia le olona kely ary amin'ny commune ary amin'ny faritra izay mety tsy maheno amin'ny fahalam-baovao ary no hiaran'le izy avy hatrany fa zao satria mety ho lasa ny tany na isan-karazany dia ahoana ny fomba ampitanan'izay tota-baovao zay mba ahafahana miara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny mpiara-miabokatra rehetra indrindra zany indrindra tsika amin'ny sehatra fanaova-gazety mba hanatsara izay tota-baovao ho azon'ny pirenena tsotra.